zany amin'ny niveau iny fa araky ny efa nambara ombeny dia ho tanterahina eny amin'ny Forelo Expo Tanjombato ny 7 ka hatramin'ny 1 Mei ho avy izao ny andiany 12 amin'ny hetsika foire internationale de Madagascar na ny FIM. Misy hatrany tsara ho fantatra mikasika izany araka izao fanazavana zay hoarantsika manaraka izao. Araka ny hitantsika atoriana koato dia iresaka mikasika ny foire internationale de Madagascar tsika na ny tsena iraisam-pirenena eto Madagascar. Andiany 12 izy tia izay manomboka ny 12 ka hatramin'ny 20 ny volana Mei 17 sy 20 avy izao ery amin'ny zone Forelo Tanjombato ihany misy anazy dia entanintsika tsirairay any tokantrano avy ihany mba ho tonga hitsidika an'izay foire internationale de Madagascar izay. Mariana etona fa ny mpandrara eto Madagascar dia efa miantsehatra amin'ny resaka tsena iraisam-pirenena fa tsy mianina fotsiny amin'ny resaka tsena anatiny izany. Izay indrindra ary nisongadina mandritra an'io hetsika 12 io dia manantena antsika rehetrarehetra ho tonga sy hitsidika an'izany.